Ny voalohany aloha dia tsy afaka mi-embarquer mihitsy zareo passager zay tsy manana test PCR négatif 27 ora alohan'ny embarquer. Zay zany aloha ny zavatra angatahana azy voalohany. Ny faharoa dia tsy maintsy manana billet aller-retour izy. Io no azo antsika manamarika hoe tsy olona hijanona eto Nosy Be io fa olona vonona hiverina any amin'ny tany Neviny. Ny fahatelo rehefa tonga eto izy dia tsy maintsy mbola hanaovantsika test PCR ary tsika dia misengage fa ao anatin'ny 48 heures dia ho azony ny valiny zany test zany ary fampiandrasana zay valina test zay dia tsy maintsy zany mba hoe confinena mandritry ny maximum zany 48 heures ireo mpandaharana any amin'izay toerana hipetrahany. Ny arahantsika koa zany dia tsy maintsy manao soni koa zany ireo les lettres d'engagement zay manamafy hoe tsy mahazo mivoaka ny faritry ny Nosy Be ireo mpizahatany tonga eto ireo ary indrindrandrindra koa anatin'ny lettre d'engagement hoe hanaja ny geste barrière sy ny fepetra rehetra zay napetraka mba hidintsika zany amin'ny tsy famparetan'io valanaretina io. Zany rehetrarehetra zany no napetraka ary ho an'ireo izay tsy maintsy manao test rehefa verina any amin'ny tany Neviny satria zay no takininy zay tany Eviny dia 27 alohan'ny elany eto Nosy Be koa zany dia afaka manao test koa zany izy ireo satria efa ny CSB rehetrarehetra eto Nosy Be na ny hôpitaly zany dia afaka mampanao ny zany test zany koa. Zany rehetrarehetra zany ny fepetra ary efa fantatra ireo mpizahatany zay ho avy eto Nosy Be ary indrindrandrindra fantany ihany koa zany satria hoe tsy mahazo mivoaka amin'ny faritra Nosy Be zay amafisina mihitsy hoe tsy mahazo mivoaka faritra Nosy Be sy ireo izay ilona nefa voafantina tsara mihitsy hoe azony aleha. Ny ankoatran'izay zany dia efa tsy azony aleha fa efa fantany daholo zany efa mipetraka koa zany any amin'ny établissement hôtelier reny efa ny sensibilisation efa natao dia no ina fotsiny zany hoe hanaja zay rehetra zay na ny mpizahatany na ihany koa zany ny mponina eto Nosy Be hanaja zay geste barrière zay efa napetraka zay ihany no azahoantsika miady amin'ny tsy fampitaran'ny io valanaretina io. Natongavany ministère aty aloha voalohany indrindra sy ireo autorité tireniko hoe locale eto amin'ny faritry ny Diana reto dia efa nanomboka tamin'ny latsinainy zany zay efa nanomboka nijery ny fandaminana amin'izany fandraisana ny premier vol zany fa ny tsara fantatra efa tamin'ny ray volana lasa zany hoe ny pitsony lazain'ny filoham-pirenena hoe hisokatra amin'ny voalohan'ny volana ny oktobra ny aéroport'ny Nosy Be dia efa nanomboka ny asa zany na ny CRCO aty na ny mpandraraha eto Nosy Be na ny ministère na ny CTM na ny opérateur privé